أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتنا كماناتن أرابا وانسكريتا panaraka staff kan faitalaptin TVM amni zo maraina ni alaadi zo ralasa na bavi atonatin funa Islam amni tiambanti insha Allah dia hanui ireu karazana qasasul anbiya tantara ni rupamnani izen fandimbi teti ambony tany satria efa maromaro ireo tantara zay niresintsika teto niresintsika tantara ni Adam alayhi salam niresintsika ihany koa tantara ni Idrisa alayhi salam niresintsika ihany koa tantara ny mpaminany Nuh alayhi salam mpaminany Saleh mpaminany Hud mpaminany Ibrahim alayhi salam mpaminany Ismail mpaminany Ishaq mpaminany Yaqub eny fahatramin'ny mpaminany Yusuf dia niresintsika taloha kely ny volana Ramadany teo ka amin'ny tiandroanty insha Allah tsika hiditra amin'ny toin'izany tantaran'ireo mpaminany zany dia tantaran'ny mpaminany Shuaib alayhi salam. Shuaib ny tena anarany dia Shuaib ibn Mikail zany hoe Shuaib zanaky Mikael ary Shuaib dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ireo vahoaka antsoina hoe Aika ary tao amin'ny villa na tanàna antsoina hoe Madiana manakaiky na ao amin'ny tanànan'ny Jordanie no misy an'izany Madiana izany ary io villa Madiana io dia manakaiky an'ilay tanàna Sodom izay no potehany Allah subhanahu wa ta'ala vokatry ny toetra mamoafady zay nataon'ireo vahoakany mpaminany Lut alayhi salam ka i mpaminany Shuaib nipetraka sy niaina tao anatin'izany tanàna ny Madiana izany tao Jordanie izany. Tanàna ny Madiana dia anisan'ny tanàna mamokatra, tanàna manan-karena ka vokatra avokoa ary fena soavana izany tanàna izany satria vokatra avokoa ireo voly rehetrarehetra ary tsy nisy problème mihitsy teo amin'izany tanàna ny Madiana izany satria ampy tsara ny foto-tsakafo ny vary, ny katsaka, ny voamaina, ny tsaramaso sy ny tariny, eo ihany koa ireo karazana legioma sy ny fruit maro samihafa dia ampy tsara an'izany tanàna izany mihitsy ary ny biby fiompy sy ny zavatra rehetrarehetra tsy misy hijalian'ireo vahoaka ireo tamin'izany fotoana zany. Saingy ny problème ny vahoaka ny Aika tao Jordanie io dia ny zavatra anankiroa ihany. Voalohany amin'izany dia izy ireo dia manompo sampy na manompo sarivongana zay nilovainy izy ireo tamin'ny Nuh alayhi salam na ny taranaka ny Nuh alayhi salam manamboatra ny sarivongana izy ireo dia izany no raisiny izy ireo ho tompon'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Ny faharoa amin'izy ireo vokatra n'izany karazana hoe zavatra tsara na fahasoavana maro azon'izy ireo tamin'izany fotoana zany dia ny vahoakany Aika ihany koa mpangaladanja no tena napiavaka azy ireo satria nahoana rehefa mivarotra amin'olona izy ireo dia tsy ampilanja ny zavatra zay amidiny fa rehefa mividy amin'olona kosa izy ireo dia manararoatra dia mangaladanja ka lasa miampy ny zavatra zay azony amin'izay fotoana zay. Nohon zany zavatra anankiroa izany zany hoe fanompony-tsampy sarivongana sy ny fangalarany danja izany no antony tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandefana manokana ny zanak'izy ireo, ny olon'izy ireo, ny zany hoe iray tanàna tamin'izy ireo antsoina hoe Shuaib ibn Mikail nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mba handeha hiantso ny vahoakany Aika hiverina amin'ny fanomponany Allah subhanahu wa ta'ala no sady ihany koa mba hiala amin'izany fangalaran-danja izany ka miteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny sura maromaro ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim ka miteny izy manao hoe wa ila Madiana akhahum Shuaiba ary tao amin'ny tanànany Madiana nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ny rahalan'izy ireo antsoina hoe Shuaib qala ya qaumi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayr kay Shuaib rehefa nalefany Allah subhanahu wa ta'ala dia miteny izy hoe o ianareo vahoaka maninona nareo tsy miverina manompo any tompo Allah ary tsy tokony hampitambatra azy amin'izany fanompona azy zany
qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum. Teneniny Shoaib tamin'ny fotoana efa tonga eo aminareo izy proof mazava tsara avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala mahakasika ny tokony hanompoana anazy ary tsy vitan'izany ihany koa wala fa awfu al-kayla atovy tsara hozy izy ny fandanjana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum ary aza mangalatra lanja izay ho tokony ho an'olona ho tazominareo na ho fetsifetsanareo dia ho azonareo izany zavatra izany. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ary nareo aza manao fanimbana ety ambony tany taoriany nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala azy, taoriany nanadiovany Allah subhanahu wa ta'ala azy. Satria tadio tsara fa maro ireo vahoaka talohan'izany vahoakany mpaminany Shoaib zany, totsany ireo vahoakany mpaminany Nuh zay mpanompo sampy, vahoakany mpaminany Lut zay lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, ary vahoakany mpaminany Ady, mpaminany Saleh zay nanompo sampy, zay naripaka ny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa izany rehetrarehetra zany. De teneniny Shoaib hoe aza manao fanimbana ety ambony tany nareo taoriany nanadiovany Allah subhanahu wa ta'ala azy. Dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, zay no zavatra tsara aminareo sy eo amin'ny fiainareo raha ohatra ka tena mino any Allah subhanahu wa ta'ala ianareo. Rehefa zany teny tsara, teny mamy, teny karazany mampiritreritra, teny tsara natolotra ny Shoaib anireo vahoaka zany, de namaly ireo vahoaka tamin'izay fotoana zay. Qalu ya Shoaib asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid. Oro Shoaib, moa ve le vavaka fanomponana ny sola zay ataonao io no mandidy anao hiteny aminay mba tsy andeha hanompo zavatra zay nitompony razambenay, na ihany koa mba hanakananay tsy hanaovana amin'izay tiavanay nizany harina eo am-pelatananay zany. Zany hoe niteny izy ireo mananiana ny Shoaib fa hoe le sola na ny vavaka fanomponanao io no mahatonga anao lasa be sermona, mahatonga anao lasa mahay miresaka, mahatonga anao lasa manakana anay, tsy hanaovanay amin'ny zavatra zay tianay, fanananay ny ety ka amin'ny fomba ahoana no rarana zay tsy hanao zay tianay atao amin'ny fanananay. Zany rehetrarehetra zany dia valy teny mankarary fo avy amin'ireo vahoaka ny Shoaib tamin'izany fotoana zany. Saingy na de marary aza valy tenin'izy ireo fa ny mpaminany Shoaib de mbola nanohy ihany ilay zavatra na ny dawa na ny fiantsona zay nataony, ka miteny izy manao hoe o ianareo vahoaka mialanareo amin'ireo zavatra reo, zany mba ahafako mijoro vavolombelona nareo anatreny Allah, ahafako miaro aminareo fa tonga ny andro. De valy tenin'ireo vahoaka ny Shoaib tamin'izay fotoana zay manao hoe qalu ya Shoaib ma nafqahu kathiran mimma taqul. Oro Shoaib, tsy takatra ny sainay ny zavatra zay lazainao, aoka anao mba hiteny zavatra takatry ny sainay satria zay ty tsy de nandia fianarana loatra, tsy de mahalala loatra. Zany karazana aniany ohatrany hoe Shoaib efa olona ambony, efa mpaminany, efa hoe olona ohatrany anjely tiandre teneniny ianao efa mitoerana ambony fa zay toerana ambany, ka tsy fantatray mihitsy ny zavatra tianao lazaina. Saingy Shoaib tsy mitsahatra izy miantso an'izy ireo, farany dia tapakevitra Shoaib fa tsy hiova intsony ireto vahoaka reto, ka nangataka doa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary niteny manao hoe efa vita ny adidiko ry Tompo Allah, napitako ny afatrao ary ihany koa efa naheno izy ireo ka mendrika ny azo sazonao raha tsy ova amin'izany asa ratsy zay fanaon'izy ireo zany. Ka ny fanomboa ny sazy tamin'ny vahoaka ny Shoaib dia natomboka tamin'ny hafanana, satria fantantsika fa hoe ny tanàna ny Madiana dia anisan'ny tanàna manana an'izany harina izany, be fahasoavana, mamokatra, ka nanomboka ny hafana ny tanàna. Rehefa nafana ny tanàna nanomboka tsy nilatsaka ny orana, rehefa tsy nilatsaka ny orana mazava tsara fa tsy vokatry ny voly, rehefa manomboka matimaty ny voly, matimaty manaraka an'izay ihany koa ny biby fiompy. Ary rehefa nanomboka ny gejainy Allah izany orana izany, nanomboka ny gejainy Allah nalefa ny hafanana be tamin'izany fotoana zany, efa tsisy rivotra intsony ny gejainy Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izany fotoana zany, afa-tsy rivotra kely iainan'izy ireo fotsiny no nalefany Allah, fa tsy misy rivotra mitondra atsika na karazana hoe tsara ho an'izy ireo tamin'izay fotoana zay. Ary nanomboka izy ireo ka nalefany Allah ndray andro nisy rahona lehibe
zay nandalo teo amin'ny tanànany Madiana. Rehefa iny rahona lehibe ny nandalo teo dia falifaly reto vahoaka reto fa hoe ho avy ny orana satria tonga izany karazana rahona lehibe izany, ka nandeha izy ireo nialokaloka teo ambaniny izany rahona izany, saingy fanasaziana no nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izay fotoana zany. Ary tsy vitan'izany fa nalefany Allah subhanahu wa ta'ala nihiaka indray mandeha nataony Jibril ka nitsirara avokoa ireo vahoaka ny Madiana, maty avokoa izy ireo tamin'izay fotoana zay. Zay no fiafaran'ireo vahoaka ny Madiana, maty tsy misy na dia iray afa-tsy ireo mpino Islam zay niaraka tamin'ny mpaminany Shuaib ihany no avotra tamin'izay fotoana zay. Rehefa maty izy ireo dia nandalo i Shuaib miaraka amin'ireo vahoaka reny ka niteny manao hoe fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumin kafirin. O ry vahoaka, efa nampitaiko taminareo dia afatry ny tompoko, saingy anareo mafoloha, saingy anareo tsy tia manaraka ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ka tsy manana tsinitsony aho manoloana an'ireo vahoaka zay tsy mpino any Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no fiafarany vahoakany aika zay mipetraka tao amin'ny tanànany Madiana. Lesona azontsika tsoana amin'izany raha lasana vavy anatin'ny finoana Islam. Voalohany moa dia fanompony-tsampy voararany Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy misy mpaminany nalefany Allah tety ambony tany afa-tsy hoe miady amin'izany fanompony-tsampy zany mba hiverenany zanak'olombelona rehetra hanompo ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy tokana ihany. Fa ny lesona faharoa kosa dia ho an'ireo mpangala-danja, na amin'inona na amin'inona, tsy voatery varotra ihany no tafiditra ao anatin'izany, fa maro ny zavatra zay mety angalaranao. Satria nahoana, raha anao ohatra mpiasa-panjakana ka anao tokony miditra amin'ny roa nefa ny amin'ny telo sasany voatongany, ianao mpiasa-panjakana tokony mirava amin'ny dimy, amin'ny telo sasany anao efa miala ao anatin'izany fiasana zany. Anao ihany koa ray aman-dreny tokony hampianatra ny zanakao fa tsy nampianatra ny zanakao. Ianao zay mpampianatra tokony hampita lesona any amin'izany mpianatra zany, saingy tsy nampitanao zany. Tafiditra ao anatin'ny fanambakana nangala-danja ihany koa anao. Indrindra moa ireo mpivarotra zay voateny mivantana mihitsy ao anatin'ny boky masina ny Qur'an Karim zay misy sura anankiray antsoina hoe suratul mutaffifin. Teny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala loza ho an'ireo olona mpangala-danja, satria nahoana, rehefa mandanja ho an'izy ireo dia ataony maro, fa rehefa mandanja ho an'olona kosa dia anesorany. Izy ireo ve tsy mieritreritra teny Allah subhanahu wa ta'ala fa mbola hitsanga manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala? Tsy mieritreritra fa izy ireo fa mbola hifanatritava amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala? Izany andro mamaivay izay hifanatritava amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany, zany dia andro lehibe izany. Ka ho an'olona zay mpangala-danja, ho an'olona zay mpanambaka, tenentsika teo, tsy voatery amin'ny resaka varotra ihany, fa ninninona ny asa zay ataonao dia mety hangala-danja anao. Eny fa hatramin'ny ao an-tokantrano aza, raha anao manambady nefa anao tsy nanomeze zo ny vadinao, efa lazaina mpangalatra anao amin'izay fotoana zay. Na ihany koa ianao mpampiasa, tsy nameze zo ny mpiasanao, efa nanao tsinitsinina zany ka tafiditra ao anatin'izany andian-teny masina zany, ary mety azahoana sazy lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro izay hitsanganinao manoloana azy rehefa hitsaranao ny tenany amin'izay fotoana zay. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra mba ho samy hiala amin'ireo fahazaran-dratsitsika, amin'ireo kilemantsika, hiala ihany koa amin'ny zavatra voararany finoana Islam, indrindra amin'ny fanambakana ny namana izay miara-miaina amintsika andavanandro. Zay angamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandrapita fa ho amin'ny alahady herinan'ity izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.